tsy ho diso anao androany amin'ity androany tia mialohan'ny fahafaran'ity fankalazana tia ny zavatra sarotra zay tonga taminao tamin'ity tendrombohitra tia na any amin'izay toerana misy anao any dia ho iva zany ny fahavalo any dia ho lasa homenatra satria noho ny amin'ny herin'ny fahazavana zay azonao amin'ny valiny androany dia lasa hiala ny maizina eo aminao. Ny satana dia manafina sy miasa ao amin'ny tontolo tsy fahalalanao satria nyle izy dia tsy fantatrao fotsiny, tsy misy hoe devoly lehibe loatra zany, tsy misy hoe tendrombohitra lehibe loatra zany, naiza zay misy hoe tsy fahalalana dia lasa haza ho an'ny devoly ianao fa efa tonga lefa valina dia tonga ny fahazavana ny dikan'izay. Ozy amin'ny teny hoe tonga ny fahazavana ao amin'ny sainao, le fahaverezan-kevitra hifarana, tonga ny taridalana amin'ny lalanao, ho fantatrao hoe inona ny tokony atao oviana ny anaovana anazy ary ahoana fomba anaovana anazy ary amin'ny farany amin'izay avy eo dia ho gaga ny olona hoe tsy fantatra olona akory fa efa voatarika ianao. Ozy ny teny Andriamanitra hitarika anareo mandraka hariva. Noho izany raha te ho tariana ianao any amin'izay fantaniana rehetra eo amin'ny zavatra izay ataonao dia mitohy manontany fantaniana hatrany ianao, dia rehefa mandray valina ianao dia mahita ianao amin'izay avy eo dia aza manavesatra ny tenanao. Tokony tsy manontany be loatra anazy ve za zay? Non, tsisy an'izany ka afaka manontany anazy be da be ianao. Ozy ny teny antsoya aloha tenanao zavatra anankiray ny vavaka dia tena fiankofana, tsy hoe maintso an'Andriamanitra fotsiny anao zavatra aminao fa ohatrany hoe resaka, ohatrany misy fifandraisana, misy manontany ianao dia mamaly izy, manontany indray ianao dia mamaly indray izy dia maneho anao fahazavana izy hoe zay ho fomba anaovana anazy dia tariany amin'izay ianao mijanona eto mandrosoa satria androany ny andronao. Mika amen velona. Misy olona voninahitra amin'izay fantaniana rehetra izay, raha mbola tsy raha ohatra tsy fantatra hoe inona ny tianao antaniana dia antanio hoe sorato tsara hoe aiza moa zany zao no misy olana ny fiainako amin'ny voalohany sorato, dia avy eo hoe inona ny zavatra tokony ataoko, inona ny tokony ataoko eny, aza mandeha fotsiny mivavaka dia hoe mitemiteny zavatra fotsiny eny nefa zavatra tsisy dikany, tsy avy ao amin'ny fo akory ilay izy. Androany ho tariana tokoa ianao amin'ilay zavatra izay tokony ho anao. Ilay anjaranao amin'ity tendrombohitra ity amin'ity tany fampanantenana vaovao ity tsy homena olo-kafo zany, mitsangana amin'ny tongotrao satria efa tonga amin'ny fotoana mivavaka tsika izao anatin'ny 30 minitra manaraka asandrato ny tananao ankiroa dia mandraisa ny fanahin'ny vavaka sy fofonana, raiso fanahin'ny vavaka sy fofonana izay hoe fanahy masina izay miasa ao aminao, mitarika anao, manome anao fahaiza miteny, manome tanjaka anao, manome heranao hivavaka, mitarika anao amin'ny marina rehetra, mitondra ilay soratra masina ilaina amin'ny ponao sy ao amin'ny vavanao. Raha eo amin'ity maraina ity raisinay ny fanahin'ny vavaka sy fofonana rehefa tonga eo aminao, eo afanatrehanao izay misaotra Andriamanitra tsy toa amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Mika amen velona. Noho izany amin'ny 30 minitra matrika ireo efa 20 minitra dia ho anatrehan'ny tompontsika dia hanomboka an-tany fantanitsika dia mandray ny valina dia verina miaraka amin'ny vavolombelona. Afaka mipetraka ianao afaka mandehandeha manodidina, afaka mandohalika ninina izay mampahazoaina anao, ninina izay mampahazoaina anao dia wakapa dia ataovy ilay izy dia ho tahian'Andriamanitra ianao. Afaka mivavaka amin'izay ianao mandefa valiny, manontany fantaniana dia miandry valiny avy amin'Andriamanitra.
Make sure you are not watching others pray. Atao azo antoka fa tsy hoe mijery ny hafa fotsiny ianao a. Pray aloud. Mivavaha mafy, mivavaha miaraka amin'ny fonao iray manontolo, mivavaha amin'ny fifantohany, mivavaha miaraka amin'ny finoana. Atao azo antoka fa tena mantany fantaniana ianao izay tsy maintsy valiana. Andriamanitra efa nanome antsika valiny aingana, fa atao azo antoka fa tsy matoky an'ireo fantaniana ireo anao amin'ny sainao fotsiny fa raiso atsoratra le izy, raiso atsoratra izao le izy. Aza miandry hoe tapitra ny vavaka vao raisina atsoratra, sao be izao le izy raiso atsoratra. Rehefa vao mandray valiny ianao a, tonga dia raiso atsoratra aingana le valiny a, dia tohizo indray. Andriamanitra manome antsika valiny aingana be, valiny aingana be. Efa tonga izao ny teninao, misisihatrany, mivavaha miaraka tsy mety reraka, mivavaha amin'ny amboniny avo be. Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra eto afovoantsika izy.
Be sure you engage the Holy Spirit. Ataova izao antoka fa manasa ny fanahy masina ianao a. Izy mafantatra zavatra izay tsy fantatrao. Izy manome anao fahaiza-miteny. Beyond your thought and your imagination. Mihoatra lavitra ny fantakaran'ny sainao sy ny eritreretinao. Mangatany fanahy masina. No one say, I don't have problem. Aoka tsisy teny tsy manana olana. Mangatany amin'ny manaraka ny amin'ny fiainanao sy ny amin'ny zava-voatendrinao. Inona manaraka tompo ny amin'ny fandrarako. Inona manaraka ny amin'ny fianakaviako. What next? Inona indray manaraka, inona manaraka. You desire a change. Ny fanirinao maniry fiovana ianao angatao hoe inona zavatra tokony ataonao manaraka mba afahana manome hery an'izany fiovana izany. Just 8 minutes more. Valo minitra sisa. Now you should begin to interact. Tokony efa manomboka mifandray amin'izay ianao a. With thankfulness. Ny amin'ny fisaorana, ny amin'ny fiderana. You can sing your song. Afaka mihiranao manokana ianao ilay Andriamanitra izay efa nanome valiny ho anao. Begin to be thankful. Manomboa misaotra feno fisaorana, feno fiderana. Appreciating him already. Mankasitraha sady a. For how far he has answered you. Sa efa sitrefana namaly anao ny afony a. And in the course of it. Ary noho ny amin'izany a. Any issue that come up in your heart. Ny olana rehetra izay tonga teo an-tananao a. Bring it up again and take it to him. Hoeto indray ilay izy eo aminy a. Just 7 minutes more. 7 minitra sisa.
Somebody is asking where are the answers. Sola ve manontany hoe aiza ny valiny a, ny valiny efa ao am-ponao zao. Just go to the inside. Mandeha ao amin'ny tadiava fotsiny ao anatiny ao dia avoay le izy. For the kingdom of God is Fa within ny you. fanjakan'Andriamanitra dia efa ao anatinao. Ny valiny efa miraraka zao. Into your inner man. Ny ao anatinao, ny ao amin'ilay fanahy ao anatinao, ny ao am-ponao. Raiso le izy zao. Sorato raisan-tsoratra le izy. And after that begin to give. Alaoarinan'izay manomboa misaotra, manomboa manome fisaorana. Remember to also give Tsarovy thanks in the spirit. ho antsika izay manome fisaorana. Give thanks in the spirit. Fa izay manome fisaorana ao amin'ny fanahy dia manome fisaorana tsara. Misaora ao amin'ny fanahy. Inasi aka ala de bozombia iasi akla monkaria singala damba obram zombila korea banshabia angala bora bashabia nemara ka bashabia ranka siakre abode manzunkera lunguru habasan dihakala diaba nihasi akila do basabo ovani ilasi akala ko bodogo enazua la do somblodia ukaboyabia nkala do basabo Ragara, Izeka, Kora, Ina, Angla, Dize, Kobra, Kaba, Lugara, Okapoyabia, Enrique Bosabiaba, Nando Bosabiaba, Anga Bosabiaba, Ankala Bosabi, Kobrabiaba, Sobra, Ankara Bosabiaba, Izekero Boyababa, Ankara Bosabiaba, in that so just 3 minutes more. Telo minitra sisa fa mbola mizavatra mitranga hatrany. Mbola tonga hatrany ny valiny a. Raiso izay, raiso an-tsoratra zareo a, sorato le valiny. Ary mifalia sahady ao am-fanahy, mifalia avy ao amin'ilay fanahinao, mifalia fa rehefa voazonao ilay izy dia tonga dia raiso a, dia manomboka mankalaza amin'izay ianao, mankalaza ilay Andriamanitra mpamaly vavaka, ilay Andriamanitra mpamaly fanontaniana. Remember, be anxious for nothing in everything. Tsarovy aza matahotra aza manany amin'inona fokany amin'ny vavaka sy fonana no andefasanareo fangatanareo amin'Andriamanitra sy amin'ny fisaorana, izay ny tombo kasehan'ilay izy, fisaorana. Ny amin'ny vavaka dia miaraka amin'ny fisaorana. Amin'izao avadika ao ilay izy tena feno fisaorana lehibe mihitsiny. Misaora azy ny amin'ny valiny. Izay rehefa ny valiny efa niraisinao ilay valiny mbola eny an-dalana ho avy ihany koa, misaora azy miaraka amin'ny feo mafy manomeza voninahitra ny anarany, manomeza voninahitra ny anarany, manomeza voninahitra azy manomeza azy ny voninahitra rehetra avy any amin'ny fonao lalany. Raha eo mamerina voninahitra rehetra ho anao zahay manome fisaorana anao zahay miankoka aminao zahay. Eny tokoa
ianao ilay mpamaly fantanina Andriamanitra mpamaly fantanina efa nantananao zay fantanina betsaka ary efa nanomboka namaly ana sahady anao na dia izao aza misaotra anao Andriamanitra sarobidy amin'ny anarany mahafinaritra an' Jesosy nefa nisaorantsika ivaliny efa hitonga anao amin'ny ambaratonga manaraka indray eny tokoa miverina miaraka amin'ny vavolombelona ianao vetivety tsy ela kely dia ho avy ny mpanompon'Andriamanitra fa mialohan'izay aloha dao tsika nana fotoana fiderahana kely rehefa hitarika antsika amin'izany ny chorale ny fevy tabernacle manomboka misaotra anazy ianao eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny disy amin'ny fiderahana sy amin'ny hira chorale azafady. Yes, he answers prayers. The God only Jesus answers prayers. Oh, yes, he answers. Yes, he answers prayers. The God is said. He answers. Only Jesus. Oh, yes, he answers prayers. Every time we call him, he answers. The God we serve. Only Jesus. Lift your voice. Oh, yes, he answers prayers. Jesus, 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 Jesus. Hey, the cold and seven. He answers prayers. Only Jesus. Lift your voice. Oh, yes, he answers prayers. Oh, yes, he answers. The God has said. Thank you, Jesus. Only Jesus. Thank you, Lord. We say, oh yes, he answers questions. Every time we call him, he answers prayers. The God we serve answers prayers. Only Jesus answers prayers. Oh yes, he answers. Call him in the morning. When you call him in the noontime, this God always answers prayers. Oh, hey. Oh yes, he answers prayers. Oh yes, he answers. The God that we serve. Oh, we rejoice because he answers prayers. Hey. Oh yes, he answers prayers. He answers prayers. He answers prayers. Question us with God, the God that said. He answers prayers. Only Jesus. Hey. Oh yes, he answers prayers. Yes. Oh yes, he answers questions. This God that we serve, we are grateful that you answer prayers. Say, oh yes, he answers prayers. He answers prayers. He answers prayers. He answers prayers. The God we serve, only Jesus. Say, Father, we offer praise. We glorify your name. Jesus, we offer you praise. So, hey, we glorify your name. We offer you praise. For answers to prayer, we praise your name. Jesus, we offer you praise. And we glorify. Clap your ways and offer praise. Clap your ways and offer praise. Put your ways together and offer praise. Celebrate your victory. Shout and offer praise. Shout and offer praise. Shout and offer praise. We glorify your name. Father, we offer praise to you. For answers to prayer, we glorify your name. We offer praise. We glorify. Hallelujah. Amen. Amen. Efa ho tonga mpanompon'Andriamanitra ametraka tomboka sy ara-paminaninany amin'ny valiny rehetra ary ny valiny amin'ny fahagagana dia atao fatoatra mandrakizay tiafatanana ho an'ny tompo dia ho tonga izy. Alleluia.
As the Lord lives, raha mbola velona koa Jehova, whatever answers proceeded from ninina God to you, valy nefa vavan'Andriamanitra ho anao dia ahita fisehoana tokoa. before him all things lay bare. Raha mialoha azy There is no secret with God. tsy misy zava-miafina zany amin'Andriamanitra, fatany zavatra rehetra mikasika ny zavatra rehetra. Ankehitriny mivavaka ny valiny izay fandraisina avy tamin'ny tompo androany ahita toerana, ahita proof tokoa eo amin'ny fiainanao. How many people here receive some direction? Firy na stadalana rehefa mivavaka zareo And they tasted not when he led them. ozy ny tena tsy nangay tsy maina ny tena tamin'izy nitarika an'zareo, nitondra ranon'ony izy From the ho azy avy tany amin'ny vato, when the waters gushed out. ary ny vakiny ny vato lampy dia tonga nivoaka biboka fitaon-drano. Manaraka ny taridalan'Andriamanitra no manome antoka ny hoavinao. Taridalana rehetra izay niraisinao androany dia ho tafatoetra ny hoavinao fa ny voninahitra izay efa nomanan'Andriamanitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. He opened my ear morning by morning, so I believe Efa your ears open. nanokatra misofoka isamaraina izy, ary mino koa nanokatra ny sofinao izy ka naheno avy any an-danitra ianao, ary engana ireny sofina ireny arehatra any mandrakizay, Every form manohatra ny tsy fandrenesana ara-panahy rehetra. one of the package you will live to remember from Ny fonosana izay tsy maintsy tsaronao mandrakizay amin'ny fiainanao dia ny any fisokafan'ny masonao ara-panahy, shall remain open for ary toy isokatra ny mandrakizay amin'ny fiainana izany. we got here and I said, Jesus, Tonga teto dia hoy ny teniko tamin'i Jesosy hoe I think this is the place, but what are you saying? tsy mety tsy tonga tsy sura hoe ity le toerana tokony ho izy, fa ny tena izy hoe ity le toerana. Jesus, Jesosy, if you are not the one, raha tsy hainao the setting of a covenant university, no ambadiky ny fanaganana ny Covenant University tell me and I will tear it. tonga ty amiko ty le licence dia rovitiko ty licence ty raha ohatra ka tsy hainao, dia ozy ny teny hoe zaho izy mbola mamaly fantaniana hatrany izy na mandraka kehitriny azy, fa ny olona dia tsika tsy manontany fotsiny. There's a way that seeming right unto a man, but the end they Misy lalana izay heverin'olona fa marina nefa mifarana ny fahafatesana. Mazaho aina manontany fantaniana rehefa tena izay notaninao reny. Mazaho tsirony manontany fantaniana an'Andriamanitra, pleasure in it. mazaho tsirony satria Direction. izay nazahoanao taridalana marina indrindra, mazava indrindra, afaka raisiny tsirairay avy aminy. Lord, are you asking us to move the base of Tompo, the ianao ve no mitarika hoe tokony andeha ny kadonasa, tokony hijanona eto? Ozy ny teny mitsangana because of the prayer? noho ny tamin'ny alalan'ny mivavaka le izy, teny hoe tony baibolinao dia niraisiko le izy dia sokafako. And the same question came out. Dia tonga niverina indray le fantaniana mitovy tao anatin'le fantaniana. And I said, Lord, what shall I do? Dia ozy ny teny hoe inona tokony ataoko tompo? Izy teny hoe mitsangana makanesany Damaskosy. Dia izay ihany koa ny ahafantarako fa nivaly le vavaka. Tonga izany nadalaka ny Damaskosy zareo nazava be avy any an-danitra tamin'ny alala fantaniana azy, tamin'ny alalana nantany fantaninana azy. We are in the days of visions and revelation. Tonga amin'ny vanim-potoana ny fahitana sy fitaridalantsika, mandeha ny tsirairay avy mandeha amin'ny lalany ozy ny teny ka tsy tafotoana zareo. I fought on our way here. Dia efa tonga amin'ny taonantsika ty eto aiza Or what? aiza Imagine the angel of God just in your life. dia teny fotsiny avy Andriamanitra hoe maka aina tony. God says, okay, let's pray. Dia hoy izy zany hoe eny misaotra tompo, misaotra amin'ny zavatra izay avy nataonao. Dia inona azy nao tenenina? Ozy ny teny hoe ity Andriamanitra ny tena fotsiny hoe ity le toerana. This forest, Dia nahita tanatin'io ala be io dia tena ny teny hoe ity le toerana, ity le toerana. every answer you have received today, Ny tsirairay mivaly rehetra izay niraisinao androany what you are thinking, mety hoe tsy mampahazoaina ny eritreritrao le izy, fa nefa izay ny hevitr'Andriamanitra, than our thoughts. ary ny heviny mbola ambony lavitra noho ny hevitratsika, ny sainany lavitra noho ny fisainantsika. Ohatra anao tsy hainao tsintsinona ny valy rehetra izay niraisinao androany. May you never trash. Engany ianao ka tsy hainao tsintsinona ny valiny izay rehetra niraisinao avy any amin'ny tompo androany. Good news is that the Ny vaovao tsara dia izao ny valiny tsy hijanona fa isaky ny mangataka anao manomboka androany dia andray valiny eo hatrany. lift up your two hands. Asa anaty tananao anankiroa Seize the day. dia manomboka dia ataovy tomboka se le andro. Most of today, Aroka ny andro androany ho tsara indrindra eo anafanatrehanao Jesosy.
Jesosy manao ny tsara indrindra amin'ity androany ity fanatrehanao ny fotoana rehetra androany dia fotoana fionana tokoa fionana miaraka aminao tompo resiko tanana ny androandroany ny andro ataon'i Jehovah tia ka hifaly tsirairay avy amin'izany ny tsirairay avy amintsika raisy tanana aingana ny andro aoka ny androandroany tsy andalo fotsiny eo tananao fa raisy tanana ny androandroany raisy tanana ny androandroany aza vela hoe andalo fotsiny le andro amin'ny sitrapony fa raisy izy makany aminao Jesosy ampio androany vitany tsara indrindra amin'ity androandroany ity avy amin'ity fotoana ity tia hita valiny fionana lehibe amin'ity fankalazana fifapolo ity androany misotranao aray amin'ny anara sarobidiny Jesosy no mivavahantsika androany ho andro hafahafa tokoa amin'ny fiainanao tsy adinao mihitsy ty androandroany ity ho tonga fahazavana ao amin'ile mahafananao ary ametraka anao voabe indray amin'ny fipoahana fiainana anovany tantaram-piainanao mandrakizay firy nefa nahitan'ny fanatranana omaly alina tsy izay fotsiny fa izy rehetrarehetra ny finosanao manokana izay efa nifinosana tamin'ity vanim-potoana ity tsy ho very izany tsy ho anatanan'olo-kafa izany ny anjara satroboninahitra ao tsy olo-kafa niaka azy ny androany ho lasa andro lehibe tokoa ary efa manomboka izao izany aminao ny valiny izay fandraisinao dia tonga nambaratonga manaraka ny fiainana mba antsika araka izara fahasoavana eny tokoa ny fahatsarany sy ny famindrapony anaraka amin'ny andro rehetra fiainako sotratrandro lavanjalava mandrakizay amen arabaina miverina indraytsika avy eo amin'ny sivy any amin'ny orana famanjina arabaina namanao na kavisakavananao efa ny zavatra efa traka sady amin'ny fiainany amen.